Atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tompo matokony hatsaram-ponao aho, mifaly ny foko satria mamonjy ahy ianao. Miantsa ny tompo aho noho ny soa nataony tamiko. Toloragna mbala tsara finaritra antsika jiaby mpankafy mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika dia ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izy ity. Arabaigna abatsika tratra ny Alahady fafito amin'ny Alahady tsotra mandavantaogno andalingana misimisy kokoa ny finoagnantsika. Amezan'ny eglizy loha hevitry atsika amin'izegny niany ity dia ny hoe soavy ireo tsy tiantsika. Matetiky izay olo efa tiantsika ihany no tiavintsika. Adingantsika fa didy namezan'ny Kristy atsika tiava ny namanao, tahaka ny tegnanao, tiavo ny fahavalonao. Amporosina atsika ifankatia ary itia na dia ny fahavalontsika. Orintsika amin'ny tenin'Andriamanitra arosony eglizy hoantsika niany fa melabelarina fa makifakagna io loha hevitra io arahiny fampianarana sy toroteny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Ramarson ray amandrentsika izegny. Vakteny masina voalohany, boky voalohany Samuela. Tamin'izany andro izany dia nitsangana i Saul ka nidina nankany anefitry Zifa mba amin'ny 3 arivolay voafantina tamin'ny Israely itady an Davida any anefitry Zifa. Alina no atongavan Davida sy Absay tany amin'ny vahoaka. Ary inty Sauli nandry tao fovoantoby ka natory, ary nilefiny nitsatoka amin'ny tany teo anilany ondany. I Abnera sy ny vahoaka mandry manodidina azy. Dia hoy i Absay tamin'ny Davida: voahidiny tompo eo an-tananao ity ny fahavalonao anio, ka ankehitriny mba velao kely re asiako amin'ny lefina izy, dia ataoko miboroaka amin'ny tany amin'ny indray mamelomonja, fa tsy iverenako fanindroany. Fa hoy Davida tamin'ny Absay: aza mamono azy, fa iza moa no anindry tanana amin'ny voaositry ny tompo ka ho afamaina tsy ho voasazy. Dia nalainy Davida ny lefina
sinisiny fitoeran-drano teo anilan'ny ondany Saoly, dia nandeha izy ireo. Tsy nisy olona nahita azy, tsy nisy nahalala, tsy nisy nahatsiaro, fa natory daholo izy rehetra. Fa nandratsan'ny Tompo torimaso nandrenoka azy izy ireo. Niampita tany andafy Davida, ka nijanona lavitra teo an-tampony tendrombohitra, nisy elanelan'ny lavitra namsarika azy roa tonta. Niteny Davida nanao hoe, indro ny lefina ry mpanjaka, ny iray amin'ny zatovinao no aoka aka azy ety. Samy hovalian'ny Tompo araka ny fahitsiana amampamarinany avy, fa efa natolotry ny Tompo teo an-tanako ianao androany, nefa tsy nety naninjitra ny tanako tamin'ny vohitry ny Tompo aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Izi Tompo mahalala fanina haringasike emifuka sinu-sinuna kacalu sepahusa Isai nangurakan isana ni Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Kepahisika olombelona funika suenga chaye entindiuta emanzahuna tutiteti wanguni ambanya ukamotaganirai mangurakani sana ni Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Masuamu ipalita ikita panisi Tompo manasapa isatiasi simanilu wachani nitarananye takanirai mangurakani sana ni Nuangurani Tompo ni olombelona makautsasi. Vaky teny masina faharoa, taratasy voalohany nosoratan'i Masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina avana, i Adama lehilahy voalohany natao aina mahavelona, fa i Adama faharoa kosa natao fanahy mahavelona. Tsy ny ara-panahy anefa no natao voalohany, fa ny manana aina fotsiny vao ny ara-panahy. Avy amin'ny tany ny olona voalohany,
ka tany, fa avy amin'ny lanitra kosa ny olona faharoa ka lanitra. Manahaka ny tany izay rehetra tany, ary manahaka ny lanitra izay rehetra lanitra. Ary toy ny itondrantsika ny endriky ny tany, no itondrantsika ny endrika ny lanitra koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindali Lioka ao amin'ny toko 7. Tamin'izany andro zany dia niteny tamin'ny mpianany Jesoa nagnano hoe: izao no lazaiko aminareo izay mihaino ahy, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora an'izay magnozogno anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely nitakolako anankiray, dia tolory azy koa ny ilany. Ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanagna na alainy mba amin'ny akanjonao aza. Omeo zay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifoka ny anagnanao, dia aza mitaky zegny amin'ny intsony. Izay tianareo ataon'ny ologno aminareo, no mba hataovy amin'ny ologno koa. Raha izay tianareo ihany no tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza tia izay tia azy koa. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana karakory no tokony ho anareo? Ary raha izay antenenareo anonitra ihany no ampisamborinareo, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mampisambotra ny mpanota ihany, mba handresany torako izany. Fa ianareo kosa, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy magnantegna valiny. Dia ho lehibe ny valosoanareo, ary ianareo zanaky ny avondrindra. Dia ilay tsara fo amin'ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fagnahy. Oka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo. Ary aza mitsara, dia tsy ho tsaraigny ianareo. Aza magnameloko, dia tsy ho elogna ianareo. Mamela, dia avela ianareo. Magnomenza, dia omegny ianareo. Fatra tsara, mifatratra sady mihintsagna no avoloa, no omegny ho ao ampifoanareo. Fa izay famaragna namaranareo ihany no amaragna ho anareo koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo ary dia niezaka isika amin'izao fandalinam-pinoana mandavataona izao, araky ny ireo vakiteny alala ny tena fototra ny asambarasika, dia sy hinona fa ifanahafasika ny Kristy, ny fanarahandiansika ny Kristy, ahatonga sika Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka nantitra terisika ary fa ny tena arena sy lay arena mety mamitaka atolotry n'izao tontolo izao, ny fananana an'izao, fananana any zavatra ohatran'izao, izay no matetika ny fiheverantsika, fiheveran'izao tontolo izao no tena sambarana, fa ambaran'i Jesoa ary fa ny tena sambarana dia ny toetra sika mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra, ka anarahandiasika ny Kristy, anahafa sika any Kristy, ka
tsy hoe fananana izany fa nitoetra sika ny mahasika sika izay mifototra ao amin'ny Kristy ka mahatonga sika ho kristianina, ho eglizy olona velona, ny tena asambarana izay ny tena arena, i Kristy no tena arena. Sy azon'izao tontolo izao zay ary mety aza ho fanafotoinana satria omehezan'olona isika kanefa izay ny tena lalana makany amin'ny asambarana, fa ny arena ampianarina matetika amin'izao andro sika izao, amin'izao tontolo izao, dia mahatonga sika ifanilikilika, mahatonga sika ikorontana, ifanarasy ary mifanapotika. Ka izay indrindra ary amin'izao alahady fafito mandavataona izao dia ny fifandraisasika andavanandro no ampianarin'ireo vakiteny antsika. Inona moa izay fifandraisana zay? Fa matetika isika no ny toe-pahotana ananasika, no isika mpanota dia mazava ho azy misy olana eo amin'ny fiainasika ary misy korontana araky ny lazaisika, satria ao amin'sika ao vokatry ny fahotana tamin'ny fototra ny fialonana, ao amin'sika ao ny fitiavatena, ao amin'sika ao no ansakany ireny avinavina ireny. Ka izay indrindra ary ampianarin'ny eglizy sika ahay ifamela heloka sy ifamindrafo, satria izay ny toetra ny Andriamanitra ray araky ny voalaza ao amin'ny evanjely. Ampianarin'ny eglizy ary sika mba hanasara ny fifandraisasika. Io fifandraisana io mihatsara no antoky ny fiadanana sy ny fandripahalemana. Ka amin'ny vakiteny voalohany dia nisika sara amin'ny boky voalohany Samuel ny tantaran'ny Davida sy Saoly. I Saoly izay nialina any Davida, ka azon'ny Davida sara no amalifaty azy, nefa sy izay ny nataony araky ny teniny ny Davida ao amin'io vakiteny voalohany io: natolotra ny Tompo teo an-tanako ianao, nefa sy nanintsitra ny tanako aho, satria namela heloka i Davida ary zay nandreseny fo any Saoly ka nanjary niova i Saoly. Izay koa zany no lalana ahafahasika mandrindra ny fifandraisasika eo amin'ny fiarahamonina misy asika, ary zay moa no ezaka ataosika amin'izao taorian'ny filan-kevitra pastoral izao, génération mpanorina ansika, mpanorina tokoa isika raha mahay mifamela heloka, mahay mamindra fo. Matetika ao no mamerina an'ity tenin'ny Papa ity, matoa misy mikorontana eo amin'ny fiainansika sirairay ao anatisika ao anatin'ny fosika ao, matoa misy korontana eo anivon'ny fianakaviana, ary indrisy hoy ny Papa maro de maro izy ankehitriny, ary mampalahelo aza ny vokatry n'izay. Matoa misy korontana eo anivon'ny fiarahamonina misy asika andavanandro, ary indrisy indraindray sarotra arenina ireny korontana ireny. Matoa mikorontana ny firenena, eo anivon'ny firenena tsirairay eo anivon'izao tontolo izao, dia satria sy mampanjaka ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika. Tokony ary sy mainsy ampanjaka isika ao am-posika ao izay famindrapo sy fifamelan-keloka izay, satria izay hoy ny Papa no any lalana mitondra amin'ny tena fiadanana sy fandripahalemana. Ary dia izay ny fampianarana fototra ho ansika ary ambaran'ireo vakiteny arosiny eglizy androany. Ny vakiteny voalohany moa dia manambara ny zavaniseho teo amin'ny Davida sy Saoly, ary dia fantatra sika ny toetra ny Davida feno fanetretena. Izay koa no fampianarana faharoa zany azosika amin'ireo vakiteny ireo, sy ho isy tokoa zay fifamelan-keloka sy famindrapo
toy izay raha sisy ny fanetretena, izany hoe mieky ny fahalemena, mieky fa samy mpanonta, mieky fa samy sy lavorary, ka izay indrindra no ny lalana ahafahasikary anana an'izay fifamelan-keloka sy fifamindrapo izay, dia isika manana an'izay fanetretena sy fahasorana tahaka ny asehony Davida amin'ny vakiteny voalohany, fampianarana velona ho antsika izany. Ary izay ihany koa no ampianarin'ny Lucien Botovasoa asika raha izy namela ireo mpamono azy, mamela azy ireo fa sy fantany izay ataony hoy Lucien Botovasoa. Ary dia izay tokoa no fiainany Jesoa raha teto an-tany izy nanana an'izay fanetretena sy fahasorana izay. Ary dia izay no fanahafana an Jesoa, ary izay no ampianariny ao amin'ny evanjely. Tiavo ny fahavalonareo, manova soa amin'izay mankahala anareo, ary dia izay no ampiova ny fifandraisantsika samy olombelona voalohany indrindra. Io le tontolo-piainana lazaisika, sy ho isy io irindra io tontolo-piainana io, sy afaka norina tontolo-piainana apisy ny fiadanana isika raha sy ao anatin'ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Ary ny zava-misy iainasika dia manosika sika iainan'izay famindrapo sy ny famelan-keloka izay ao anatin'ny fanetretena. Matetika no mahatonga sika sy anana ny toetra mamindra fo, dia sika sy manana ny fanetretena sy ny fahasorana. Ny zavatra fahatelo zay sy misaraka amin'ireo roa voalohany dia ny fahamarinana. Ny fahamarinana no mitondra amin'ny fifampitokisana, ary ny fifampitokisana no mitondra amin'izay famelan-keloka sy ny famindrapo izay. Matoy Davida no namela heloka any Saoly dia satria lehilahy marina izy, ka ny fijorosika amin'ny fahamarinana dia fanahafasika an'ny ray koa araky ny fampianaran Jesoa ao amin'ny evanjely. Ao koa mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo, mamposaka ny masoandro amin'ny olon-drehetra, zany hoe marina tanteraka izy, sy misy avakavaka eo aminy, sisy fifangaroany zavatra eo aminy. Io fifangaroany zavatra io no mahatonga ny aina maso, ary ny aina maso dia mahatonga sika sy zoro amin'ny fahamarinana. Ilaina ny fahamarinana, ary ny marina no mampiombona antsika, ary izay no kasaisika indrindraindrindra eo amin'ny fiainansika. Ary dia farana ny masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa raha miresaka an'izay fifandraisana izay izy, fa arakaraky ny itondrasika ny endriky ny tany no itondrasika ny endriky ny lanitra. Zany hoe raha mikasaka an'izay endriky ny lanitra izay sika, manavao ny fiainansika, mizoro eglizy olona velona, dia taranaka mpanorina eglizy tranon'Andriamanitra. Ary dia izay hitondra sika any amin'ny fiadanana marina, ka sao ary izay endriky ny lanitra izay, zany hoe ny fiombonasika amin'Andriamanitra, ny fanahafasika any Andriamanitra zay mpamindra fo, ray mpamindra fo, koka koa isika ifamela eloka eo amin'ny fiainansika. Ry Jesoa Tompo mpanota izahay, fantatrao ny toetranay, ary dia ny baribary tao amin'ny Davida izany, mpanota navela heloka tokoa izahay, kengany izahay ifamela heloka tahaka ny nataony Davida sy Saoly. Ary araky ny fampianaranao ao amin'ny evanjely, fa ny fifamelan-keloka zay ambaranao sy ny famindrapo ao anatin'ny fanetretena sy ny fahasorana, ao anatin'ny fahamarinana, ny hitondranay amin'ny tena fiadanana
fianarana marina amin'ny tena fandriam-pahalemana ka hatonga anay tokoa ho génération mpanorona izahay eglizy olona velona mpanorona tontolo mpiainana vaovao anjakan'ny rariny sy ny hisiny sy ny fifankatiavana anjakan'ny fahaizana amin'ny famelaheloka anjakan'ny famindrapo ka hitondra anay tokoa amin'ny tena fihavanana marina aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.